ratsika menakavy ndray tafahoana amina fandarana vaovao toy amin'ny fandarana teo aloha indray tsika menakavy de sady manolotra raha bandray zany mankasitraka ny amin'ny fanarahana rotsy tapaka ny fiarahantsika ary ny fahazarantsika menakavy manomboka miaraka aminay amin'ny onjam-peo sy amin'ny télévision tahaka zao dia ankasitranay ny fiarahana amin'ny revue publique mio an'izay sambany nareo izay vao mba miaraka aminay de tsindriko ihany fa manolotra fandarana ara-baiboly ny revue publique ary ny fiarahana aminay zany dia mitohy ny zavatra resaina raha sanatry fotsiny ianao tsy naharaka tany aloha tany de misy ny famerenana an'izy itony na amin'ny YouTube amina réseaux sociaux samihafa amina onjam-peo sasany raha manahirana anao moa no manaraka ny hoe aiza ny radio misy ny radio-vision fandarana tany aloha na aiza na ahitana azy amin'ny alalan'ny internet de azonao atao tsara ny fandray aminay na amin'ny telefona na ny tsara indrindra moa amin'ny adresse email zay hitanao amin'ny écran na tonona any amin'ny faran'ny fandarana na any amin'ny fiandohan'ny fandarana ho anareo manaraka azy amin'ny radio de manolotra mail ianao na miasa amin'ny telefona ka raha mila fandarana teo anoloana ianao dia afaka alefanay aminao amin'ny alalan'ny mail na amin'ny alalan'ireny carte na zay matériel afaka mibata zavatra numérique rehetra dia tsy mampanenina anay alefanao fotsiny ny adressenao dia afaka mifampiresaka eo tsika de afaka manana an'izao fandarana zao ianao ny tany aloha rehetra raha sendra hoe tsy naharaka an'izao fandarana izao dia maniry ny tombotsika menakavy fahalalana ny marina ara-baiboly indray mandritra ny fotoana irahana rehetra ary miaraba tonga soa zany ho an'izay sambany vao miaraka amin'ny revue publique indray ao anatin'ny fandarana irahantsika izay koa ny tonga ny ora tahaka zao na aiza na aiza anaranao an'izao fandarana izao fandarana teo anoloana moa nisy fanoharana kely ny teneniko hoe aloha mba tsy miteny toko fiandininy fa mba tiako nareo mba karikaroka baiboly ao de mba jerevy reto fa tantara malaza ary fampiasan'ny olona maro ao anatin'ny tsokevitra zay resantsika ka anankitelo ny lesona ny divoarany nga maramarina kokoa divoarany etolotikely nasaiko mba nataotsika ny tamin'ny fandarana farany ka sady mba ohatrany hoe mandritra ny teo anoloana azahoany zay vaovao azo miditra no mampafantatra zay mba nanatanteraka an'le devoira zany hoe raha nitseny zany nareo ny fandarana teo anoloana ka nanatanteraka hoe aiza ary misy an'izany tantara ara-baiboly resandro zareo avy eo amin'ny fikambanana revue publique izany dia ho an'izay tsy nahita mihitsy satria am'izao koa moa efa mora ihany no mijery verset biblique na tantara histoire biblique ao anatin'ny baiboly satria misy an'ireny telefony reny ohatra misy baiboly ao anatiny na amin'ny ordinateur de soratanao ry amin'ny recherche ary fotsiny le izy hoe azandrano ohatra de mivoaka eo le izy fa ho an'ny olona zay mety satria any ambanivohatra rehetra tsy voatery manana zany olona rehetra ka misy tsy nahita mihitsy le andalatsoratra masina na le tantara izay nyresahako hoe mba jerevonareo le ilay tantara dia ny filazantsara ny Matthieu toko faefatra andininy roapolo midiny eo misy ny tantara voalohany Petera nyresahako ny amin'ny fanambarany Petera ny amin'ny hoe noho ny amin'ny teninao de arotsaka eo miaraka ary Petera ihany no nandrotsaka an'io arato io ao amin'ny filazantsara ny John toko faharaiky amby roapolo indray Petera manomboka amin'ny andininy 5 6 7 8 eo anao de mahita ny tantaran'ny Petera indray zay nahazo hazan-dranobe ihany keo tovitovy lay tantara omety ihany zay andalatsoratra mazasa zay tsy nahita sady ilaitsika zay raha pitsy afaka pitsy rehefa miresaka ny amin'ny loahevitra ny amin'ny hoe hetsiky ny finoana isika menakavy ny devoir eto mody fanteliny izay namaranatsika azy tamin'ny fandarana farany de zay hoe raha mba misy fotoana nareo dia mba vakio ny asan'ny apôstôly toko fahavalo fa misy tantara mitovitovy amin'ity zavatra mitranga ao amin'ny Samuela voalohany toko 10 tio ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo mba hamarina foana ny fanambarana zay hoentina eto amin'ity émission iarahantsika ty hoe mafiorina ny teny aoriny vavolombelona roa na telo araky ny
Korintianina faharoa toko fahatelo amby folo andininy voalohany. Ka na zay namaky ny asan'ny apôstôly toko fahavalo na zay samba miaraka aminay ka tsy naraka an'izay devoara kely entimody izay dia zao zavatra mitsango amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo zany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo misy lehilahy anankiray antsoina hoe Simona. Simona tsy lay vakinao ao amin'ny Matia toko fahaefatra io, na le vakinao ao amin'ny Jaona toko raiky amby roapolo, fa lehilahy anankiray antsoina hoe Simona Mpanahody. Io lehilahy Mpanahody io tao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo dia lehilahy nikoizana teo amin'ny tanàna ary tamin'ny vanim-potoana zay mbola tsy nahatongava ny apôstôly ny Kristy tany amin'ny tany samihafa, dia io lehilahy antsoina hoe Simona io. Io lehilahy antsoina hoe Simona io no nieritseretin'ny olona ho mpivimbona na mpitondra na mpaneo ny antsoina hoe herin'Andriamanitra, pouvoir divine. Ary nandritra vanim-potoana tsy nisy ny apôstôly zay mbola nielipatrana tany amin'ny tany samihafa zany rehefa te hitady ny herin'Andriamanitra ny olona teo amin'ny tany samihafa, ary rehefa nisy aretina tsy sitrapanafody reny na nisy problème goavana dia lasa ny olona manatona ny lehilahy mpanahody antsoina hoe Simona io, satria no heverin'ny olona fa io lehilahy antsoina hoe herin'Andriamanitra. Dia taty aoriana rehefa nenjehina tamin'i Jerosalema mpianatry ny Tompo dia nelipatrana tamin'ny tany rehetra, dia farany tonga teo amin'ny tanàna ny Simona Mpanahody io. Rehefa tonga teo amin'ny tanàna Simona Mpanahody io ny mpianatry ny Tompo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo io, dia anjaran'ny Simona indray gaga. Tamin'ny famantarana sy fahagagana nataony ny mpianatry ny Tompo, anisan'izany Filipo ohatra. Dia rehefa niresaka nandritry ny andro maro teo ry Filipo mpianatry ny Tompo sy Simona Mpanahody, dia anjarany indray ny gaga. Izy taloha napagaga ny olona hoe tena herin'Andriamanitra ty Simona Mpanahody ty, fa rehefa tonga mpianatry ny Tompo ny vimbona ny Baiboly dia anjarany Simona Mpanahody indray no gaga. Inona ny lesona tsoana dia zao, tahaka izay efa nambarako tany amin'ny fandarana tany aloha rehetra, dia tsy hoe rehefa misy fahagagana zany na misy heverinao fa herin'Andriamanitra mitranga eo aminao, dia eritreretinao foana hoe lainariny lanitra sy ny tany no naneo an'izany, fa na amin'ny alalan'ny fanaovana ody zany dia afaka mahita fahagagana tsara ianao, fa no fanaovana ody zany matoa i Simona Mpanahody. Sokafika ny Baibolinao vetivety ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo satria betsaka koa ny olona tsy dia afaka mamaky Baiboly tsony noho ny fahaterana dia tsy dia mahita ny maso dia azavaiko ohatr'izay le izy. Fa ho an'izay afaka mamaky Baiboly dia sokafy ny Baibolinao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo dia etsy amin'ny andininy faharoa amby folo sy telo amby folo ngamba ampazava azy ozy ny Baiboly 12:13 amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo hoe: ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny somafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ary Simona koa mba nino, ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka ny Filipo, ary talaonjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Asa raha fantatrao ny lanjam-bidiny antsoina hoe manao ody zany. Hitanao misy lehilahy io Simona io etsy amin'ny andininy fahafolo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo zany. Io Simona io dia natsoina mihitsy hoe olona nanana ny pouvoir divine, nieritseretin'ny olona azy hoe nanana ny herin'Andriamanitra. Fa saratrapanao izy hoe nisy lehilahy anankiray natanjaka tamin'ny fanaovana ody, dia rehefa niainy ny teny somafaly nitorian'ny Filipo izy dia natao batisa, dia nanaraka ny Filipo. Dia taoriana kely eo ambany eo moa tonga koa ry Petera rehefa avy eo, dia lasa indray izy nanaraka ny ry Petera sy ry Jaona. Hitanao misy fetran'izany ny herin'ny ody. Afaka manao fahagagana sy manao mirakla samihafa ny olona manompo ody. Ary tsy hoe ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ihany no afaka maneo fahagagana ohatr'izany ny ody. Fa ao amin'ny bokin'ny Exodosy ianao rehefa mahita ny fijoroany Moizy teo anoloan'ny Farao dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Moizy mandana makao amin'ny Farao ianao dia nitehinao
ivadika bibilava fandraisako tety andray tamin'ny farany teo hoe misy herin'Andriamanitra tsy azo ovaina azavaina expliquena amina tontolo fizika zany na science satria hoe eto misy biologie végétale sady efa maty maina tia Moïse de no ny herin'Andriamanitra de avadika biologie animal miaina satria ny tean'ny Moïse tamin'ny vanim-potoana io de navadika ho bibilava. De rehefa nahita an'izay miracle na fahagagana nataon'ny Moïse zay ny mpanao odin'ny Farao na mpanao ody tany Egypta de mba nanao koa izy nalaina koa ny teny omby asin'ny Egyptianina rehetra ao amin'ny bokin'ny Exodosy de nanao miracle koa de hitanareo ilay finalité an'le izy nivadika koa bibilava koa ane le tean'ny mpanao odin'ny Egypte fa ny fiafarany ny herin'ilay mpanao ody ozy ny baiboly raha mamaky ny Torah zany ianao na mamaky ny bokin'ny Exodosy de ozy ny baiboly hoe fa ny tehin'ny Moïse ny hinana ny tehina izay nivadika ho bibiny omby asin'ny Egypte. Hitanao am'izany zany hoe afaka manao fahagagana afaka manao hery goavana foana zany ianao na milala ody ary fa any amin'ny fiafarany ny herin'ny ody de fantatrao tsara zany hoe mandresy foana mandresy ny herin'ny ody foana ny olona manana le fahefana ilay naharin'ny lanitra sy ny tany ohatran'Andro Moïse ary ka pratikany am'izany zavatra nasaiko mivakinao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo eo amin'ny 10 satria ity lehilahy ny rerehavana fatratra teo amin'ny tanin'ny Samaria ty hoe manana ny herin'Andriamanitra de izy ndray eo amin'ny 5 izy teo 13 tapany faharoa asan'ny apôstôly toko fahavalo zany 13 tapany faharoa izy ndray talanjona ao Simona mpanodina talanjona rehefa nahita ny fahagagana nataony ry Filipo mpianatry ny tompo zako manao appel fotsiny ako manao appel fotsiny fa tsika moa tsy mifakalala eto fa appel antony ala ataoko hoe raha mbola misy olona any mieritreritra fa misy lanjambidy ny ody misy lanjambidy ny ody na hodinina be dia be ny olona manao ody fity manao ody fandritana amin'ny repivatry reny manao odina ody varatra manao ody tsy haiko hoe be dia be ny manao ody ohatra hoe misy an'le olona lay manao taxi clan reny tsombotry reny ohatra de manao ody nareo hoe am'izay ny masy be tsy mahita de tsy tamin'ny polisy mihitsy na tsy misy papier le taxi sana be dia be ny olona manao ody ao de zahako miteny fotsiny zany hoe ary afaka mifandray atsika de asehoko anareo anatin'ny baiboly satria ny baiboly maneho ny zavatra rehetra ary be dia be ny olona nylala ody be dia be ny olona nylala ody ao anatin'ny baiboly ao anatin'ny soratra masina na ty amin'ny testamenta vaovao na any amin'ny testamenta taloha de mahomby reny androany mahomby reny amin'ny vanim-potoana mbola tsy eonanao aminay mahomby reny amin'ny vanim-potoana mbola tsy eonanao amin'ny olona manana ny fahefana ilay naharin'Andriamanitra sy ny tany fa rehefa tonga eo zay re olona rehefa tonga eo ny olona manana ny herin'Andriamanitra ohatran'ny Filipo ohatran'ny Moïse ohatran'ny apôstôly ary afaka ianao koa amin'ny vanim-potoana raisanao fanapahan-kevitra hoe anala an'le ody fa tsy hanompo ody tsiny ny ody zany averiko mahomby androany io fa tsy mahomby io amin'ny fiafaran'ny fiainanao rehetra de tsy mahavonjy anao ny ody ary any amin'ny bokin'ny Jeremia ny tompo de niteny mihitsy hoe ny menarana nge manaikitra foana na misy mpanao ody na tsisy mpanao ody ny dikan'izay ho ny tompo tsisy mahatsara sy tsisy mahasony mpanao ody ka ho an'ny olona tena manompo ody fa tsy mino an'le naharin'Andriamanitra sy ny tany izy de za tsy miantso anareo fa finoana io zay mampafantatra fotsiny hoe misy limite io fa ny any atsoko ny anaovako appel de hoe raha misy olona mampiasa ny baiboly de mba makany am-piangonana ihany ianao na makany amin'ny synagoga na makany amin'ny eklezia na makany amina katedrala hoe mampiasa baiboly zany ianao de za manao antso tsy afaka miaraka io hitanao i Simona zany rehefa nandray fanapahan-kevitra hoe tsy hanompo an'le ody tsony de nandray fanapahan-kevitra izy za tao batisa fa ho talanjony ianao amin'ny fiafaran'ny fiainanao amin'ny vanim-potoana andraisanao fanapahan-kevitra fa manajamba ny masonao fotsiny ny herin'ny ody averiko ho anareo manao ody ka tsy mino baiboly za tsy misadresy aminareo tsy misadresy aminareo tamin'ny mahafotsiny zay anananao fa ho an'ny olona mampiasa baiboly na mampiasa Torah na mamaky sefera kanefa mbola manao ody de ohatra hoe tsy miaraka reo zay fotsiny zany reteneniko raha tena tianao nahita fiainana hoe feno fitalanjona de zako mitenenina fotsiny expérience vécue zany teneniko aminao amin'ny tantaran'ny Moïse
sy ny ombiasy ny Egyptiana sy ny tantarany Simon zay. Rehefa avy eo moa tsika na mifandarina manaraka zany de mbola ovakiko aminao koa any hatrany am-boky ny Daniely zany hoe limite na fetrany herin'ny ody zany be dia be tsika ohatra hoe tsika le mpitrandraka arenakibony tany reny ohatra de rehefa le makany ambanivohitra amin'ny gazety tsika amin'ny gazety tsika mamaky tsy haiko moa vanim-potoana ahitanao an'ity fandarana ity satria samy manana ny orantsika isika fa voaingana teto Antananarivo renivohitra misy lohateny amin'ny gazety tany amin'ny Fatrambatondrazaka tamy misy tovolahy 4 taona 5 taona nangalatra zaza 7 taona nangalatra zaza 7 taona de rehefa nataon'ny gendarme zany ny fanadihadinan'io tovolahy io hoe nieritreretan'ny gendarme zany hoe le ravisseur reny izy le pakakisy manao ankeriny reny de rehefa nataon'ny gendarme ny fanadihadina de inona nangalarany tovolahy vao 4 taona 5 taona io an'le zaza tany Ambatondrazaka voaingana teo zany saika ho vonoina le zaza atao sorona satria ireo olon'ireo de mpitrandraka arenakibony tany de saika atao sorona amin'ny fitrandrana arenakibony tany de hitanao be dia be ohatrany ny zavatra anehotsika irina ody irinao za tsy miteny tsony amin'ny hoe be dia be ny mpifankaty maka ny fiancéany na ny olotiny tamin'ny alalana ody fiteny de misy fifandraisana moa io karaha tiandra fanapahakevitra amin'ny fifanaovana zany ianao satria marikoriko be ny mieritreritra ry havana hoe misy olona maka na lehilahy na vehivavy samy manao an'izany daholy maka ny olotiny ohatra amin'ny alalana ody fity de rehefa babo eo le ray de avy eo nefa atao mariazy any am-piangonana atao mariazy de hoe amasinina de hitanao azagagy ianao zany be dia be ny olona manao zany miteraka sampona rehefa avy eo miteraka sampona izy rehefa avy eo de le anankiray tsy mahalala mihitsy hoe fa maninona de za zany tsy miaraka zany fa raha ohatra hoe efa nalainao tamin'ny ody fity zany ohatra le olotinao de zany mamety hevitra fotsiny hoe aleo tsy ampidirina amin'izany tsony ny baiboly fa manjary mampahitalozanao zay fa aleoma rehefa napahakevitra fotsiny hoe na ianao hanompo ody de aza ampidirinao tokantranonao ny baiboly aza mampiasa baiboly aza mantantany ireny pasteur reny fa reny mampiasa baiboly fa aloha tonga de ody ny tomponao fa raha ohatra kosa ohatra ianao hoe zako ranga efa marina tokoa zany vakinao anatin'ny diary ny asan'ny apôstôly zany fa misy setra ny lerin'le ody ka tiandry fanapahakevitra de raha mety tsy ampy ny fotoana rahantsika de misy telefona sy tontolo-pifandraisana io fa tsy mampahomby hoe mahasoa vetivety io fa ny fiafarany ny fiainanao de potehan'ilay herin'le ody foana ary tsy mila tadio tsara fa ny Simona mpanao ody raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko vavalo ianao tsy mila hoe délivrance zany aza de mety hoe ambakain'ny olona ohatr zany koa ianao hoe nanompo ody taloha de avy délivrena ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 koa alefako tserikely moa ny fandarantsika de misy olona koa hoe nanompo ody taloha de avy eo nandray fanapahakevitra fanapahakevitra zany niraisina ao anatin'ireny fa tsy hoe nanompo ody ianao taloha de lasa indray ianao repirepen'ny olona eo hoe avy délivré fa nanompo ody dia misanatry ny vava manjary lasa misy fanafa indray ianao anatin'le izy fa rehefa nanapahakevitra zany ianao hoe aloha anaraka raha baiboly de atao anatin'ny baiboly misy solution hoe ito misy olona nanompo ody taloha nanafiasa ody noho ny fampianarana nandeha tao amin'ny télévision na nahitanay tamin'ny internet na inona re zany na tamin'ny radio ianonay tamin'ny radio de tapa-kevitra tokoa zay fa tsy hanompo an'le tsonka inona tokony atao de misy torohevitra raha baiboly fa aleo tsy hoe andao hoe délivré andao entina mandro arisy ny tariny zany sisa torohevitra zany zany omeko anao zay le etomody zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ka nitovizany ny asan'ny apôstôly toko fahavalo sy ny Samuela voalohany toko 15 iaho dia io lehilahy antsoina hoe Simona io zany rehefa avy eo vao fitaka ohatr'izao de io koa moa zany lohahevitra manaraka idirantsika ao anatin'ny fandarana manaraka zany amin'ny émission amin'ny télévision fa amaraparanantsika ny émission mandeha voalohany nitovizana zany de zao raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ianao ohatra zany mito le tantara inona nitovizany sy ny itovizany izy io sy ny Samuela voalohany toko 15 nitovizany de zao sokafingary le baibolinao etsy amin'ny andininy 18 sy ny 19 misokona baibolinao ary Simona le Simona mpanao ody io fa tsy Simona Petera akory tsy ndriko tsara zay ary Simona no nahita fa ny fametrahan-tanan'ny apôstôly no nanomezana ny fanamasina de nitondra vola homena azy ka nanao hoe omeo izany fahefany zany koa aho mba handray ny fanamasina izay olona metrahako tanana hitanao inona zavatra farisony ty lehilahy antsoina hoe Simona mpanao ody ty tamin'ny Simona mpanao ody mbola mpanao ody
dia tsy afaka miconsulte an Simona mpanahody ny olona ary ohatranao makany amin'ny dadarabe makany amin'ny Pimasy makany amin'ireny mpaminany sandoka reny nke tsy le dadarabe le tena nke mpaminany sandoka fa finoana samihafa ho azy zany a tsy hofandarana zao tsy hoe any ambazembazivana hoe dadarabe na ndreo anao zay mino an'izany dia manome torohevitra fotsiny aza mampiasa baiboly fa miteny mpaminany sandoka ako hoe ao anatin'ny fivavahana kristianina le olona na mampiasa baiboly na mampiasa torah na mampiasa sefera nefa manoatra fanomy dadarabe dia eo anoloan'ny baiboly zay mpaminany sandoka fa raha tena dadarabe ianao zany hoe tsy mino baiboly tsy olan'izany finoana io a dia samy miteny an'izay tontolo ianao fotsiny tsika rehetra fa misarika amin'ny kristianina fotsiny hoe sady makany amin'ny dadarabe nefa mamaky baiboly dia ianao mipotika amin'izany fa tsy le dadarabe akory zay fotsiny tiako tenenina dia tamin'ny fotoana zany a izay mbola raha-panahody any Simona dia izay olona makany amin'ny Simona mitady fahagagana dia tsy maintsy mandoha vola aloha zany daholo ny fanaony ny mpaminany tsy araka baiboly rehetrarehetra tsy araka ny baiboly mandoha vola vao misy miracle miseho dia Simona zany rehefa nahita satria talanjona izy talanjona izy tamin'ny fahagagana nataon'ry apôstôly Petera sy ny namany dia rehefa nahita amin'ny fahagagana nataon'ry apôstôly Petera sy ny namany io izy talanjona dia no heveriny fa ohatran'ilay fanaony taloha koa ny nataon'ry Petera rehetra dia lasa izy mitondra vola satria avery taloha ny olona makany amin'ny Simona tamin'izy mbola mpanahody dia mitondra vola vao mahita ny serin'Andriamanitra za zany miteny aminareo nareo amin'ny vanim-potoana iresanareo amiko tsy mila mitondra vola na mirakla ina tadiavinareo fa raha fivavahana kristianina na olona mampiasa baiboly tompoko na sefera na torah makany aminy ianao dia mitondra vola za miteny aminao tsy araka le narin'lanitra sy ny tany zany hotohizanao zay eo amin'ny fandamina faharoa fa maheretinao dia mba teneny ny olona rehetrarehetra le hoe rehefa makary amin'le mpaminany ary dia mitondra vola kely makary amin'le mpaminany ary dia mitondra vola kely makary amin'le pahita ary dia mitondra vola kely tsy fanao ny mpaminany ran'le narin'lanitra sy ny tany zany azaveko tsara tsy fanao zany raha vao manao an'ireny zany le olona hoe avinareo aty aminay kanefa misy droit de consultation dia avy eo koa ianao indrindrandrindra ka nirakitra sy fanatsy tsy olona ny ran'le narin'lanitra sy ny tany le olona zany tsy zany raha baiboly ihany le mba heteranao fa raha ohatra zany ianao manao an'izany dia aloha tonga dia tsy makany am-piangonana mihitsy ianao fa finoana samihafa zany inona ny navaliny Petera an'ity lehilahy Simona mpanahody ity rehefa nitondra le vola izy inona ny navaliny nitovizany Samuela voalohany toko 12 sy ny asan'ny apôstôly toko 8 zany maninona misy olona mieritreritra fa hividy ny fanomezan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra ataony azonao tsara le izy misy olona mieritreritra hividy ny fanomezan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra ataony ka rehefa mitondra an'le vola i Simona teo anoloan'ny Petera sy Jauna hoe omeo aza ny pouvoir zany mba handray fanamasina koa zay olona metrahako tanana za re olona tena mba baiboly aho le vakiny fa nareo raha afaka manamarina satria misy an'izany tompoko eto amin'ity Antananarivo ity misy an'izany eto amin'ity Madagasikara ity misy an'izany eto amin'ity planeta honenantsika ity hoe misy olona metraha-tanana na tsofindrano zaza na zay fanomezan'Andriamanitra zany dia omena vola le pasteur ao amin'le fiangonana omena vola le mpaminany zany teny aminareo tsy le narin'lanitra sy ny tany re olona naniraka an'izany ary ny mbola veritra ihany ianao amin'ny vanim-potoana efa anao miresaka tsy mila mitondra vola ty amiko ianao na vetsikorobo azy tsy mila satria zany tsy fomba le narin'lanitra sy ny tany zany fa ny olona manana an'le narin'lanitra sy ny tany ny olona manana an'le fanan'le narin'lanitra sy ny tany rehefa makany aminy ny olona dia zao no navalin'ny Petera rehefa nitondra an'ity vola ty Simona tsy revinareo nke asan'ny apôstôly toko 9 zao no navalin'ny Petera etsy amin'ny andininy fa roapolo asan'ny apôstôly toko 9 andininy fa roapolo hoy Petera hoe aoko hovery mba mitenanao ny volanao satria nataonao fa azo fidimbola ny fanomezan'Andriamanitra fa maninonareo amin'izao vanim-potoana zao no afaka manome vola pasteur na mpaminany na pahita na evangelista na apôstôly hoe anametraha-tanana hoe tsofindrano zanakay marikoriko aroa amin'izao vanim-potoana zao dia misy olona hoe atao batisa le olona na le batisa ngodabe na le batisaky olona kely dia rehefa vita batisa le olona dia tsy azo atao batisa raha tsy mandoha vola 15 000 ariary na 15 000 francs na 35 000 marikoriko tsy mpivavahana tsony zany zany teny aminareo an'izany tsy mpivavahana zany ino zany ny fandarana fahatelo aoriana ty no amaliko amin'ny mazava tsara hoe ny olona manao zany olona ny rano izy fa mody mampiasa baiboly izy fa tsy ny rano le narin'lanitra sy ny tany ny olona manana zany fanao zany ka reny olony reny dia ozy izy Petera mantsy any Simona hoe oka hovery mba mitenanao ny volanao
satria ataonao azo fidem-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Hitanao i Samuela rehefa nofotany Saoly mpanjaka ao amin'ny Samuela voalohany toko 17 hoe ohatrany mahery feoana biby tsy maty ozy sy Samuela maty any Saoly. Raha tadidinareo ny fandarina talohany ity dia ozy i Saoly maty any Samuela hoe ireo ozy lay tsara tany amin'ny tanin'ny Amalekita dia ho vonoina ihany ary ataony efanatitra ao an'Andriamanitra. Dia ozy i Samuela hoe ry Saoly, inona ny tadiavin'ny Jehovah? Raha le baiboly teny frantsay zany vakinao teny protestante aty. Inona ny lain'i Jehovah aminao i Samuel? Ny anatona hitondra fanatitra ve? Sa ny anatona iaiko sy ankasitraka? Ankehitriny ozy tsy natateraka ny tenin'i Jehovah, dia Jehovah kosa nalanao tsy ho mpanjaka ny Israely. Ary ty koa mampafantatra anao fa nefa raha io lalahy io dia maty anaty rehefa avy nanompo sampy ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:20. Zay rehetrarehetra mieritreritra hividy ny fanomezan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vola dia oka ho very miaraka amin'ny volany ny tenany. Fa ny olona manana ny fanomezan'ilay naharin'anitra sy ny tany dia tsy mba mividy vola zany ny fanomezan'Andriamanitra. Izay tena antsoina hoe grâce na fahasoavana na hoe don ozy tsika. Ny antsoina hoe don tsy mipehenao, tsy mandoa ianao fanandray, zay ny antsoina hoe don. Hitanao fa raha vao mipehenao hazahoana an'ilay zavatra anankiray dia vala amin'ny fisasaranao zany, fa tsy don, tsy fahasoavana intsony zany.